Napetraka anio zoma fa 8 volana novambra 2024 Ireo Mpitantana Vaovao anivon'ny Doany miarina arivo eto Mahajanga. Fantatrary fa i daboany na izara asy no napetraka ho manan-tany, i Tsitoery lehibe ny varavarana ary Edouard Asindrazana no napetraka ho fahatelo anivon'ny Doany miarina arivo Mahajanga izay. Fanendrena ny anga avy amin'ny mpanjaka Beniboeny raha samy manana ireo rehetra ireo miaraka amin'ireo mpanjaka izay mpiara-miasa aminy sy miara-mitantana amin'ny mpanjaka raha samy manana eo anivon'ny Doany miarina arivo Mahajanga. Voalohany teninay dia zao miresaka zao eto amin'ny Doany miarina arivo. Nitsikirika zay amin'ny Doany tao. Doany maro be ny zavatra mifamaofao. Ka manomboka niany zao mivolagna zao efa tsy eo tsony ireo taloha staff teto. Marina fa nitsirika tao Doany tokotran'izay misy zavatra tsy totombagna tao. Fa mbo azavainy ireo mpiandraikitra vaovao najorona eto zao. Fa ny dia kosa aloha zao solotenany mpanjaka be samy avy any Karabato. Izay mpanjaka Beniboeny izy. Nanendry izy, naniraka izy, an'olo le mpitantana eto Doany vaovao, osoloana vaovao. Ka noho izany efa voasolo vaovao ny mpitantana eto Doany efa day. Ato ma dadilay daboany, ato Tsitoery. Ireo zany Tsitoery zany be ny varavara daboany manan-tany. Zay ihany tompoko no dianay nametraka le staff vaovao mitantana an'ity Doany ty. Ka iraka ny mpanjaka Beniboeny raha samy manana mbola velona izy, mbola manoro ary mbola afaka mandeha, afaka misakafo fa misy atokisandreo satria mamany io dady Somody io, Guy dadilainy, ato zamany Mosaji. Ireo zany Dominiko Marizafiny, eo ry zanakanabaviny, eo robaka solotenany Betsiko tonga eo. Ka vaninandro lehibe eto amin'ny efadiamanakasany vaninandro androany, zara hasy izy no manan-tany Ray Mboeny tompon'andraikitra eto voalohany mandidy sy manapaka eto amin'ny Doany momba ny fanompoa. Araka ny teninareo teo hoe iza mpitantana ny fanompoa. Reo telo mianaka efatra mianaka reo mitantana fanompoa efa ny lohadia mpanjaka Beniboeny raha samy manana. Eo dady Somody, eo ny Prince Guy, eo koa zany ny Mosaji. Reo jiaby zany raha tonga ny fanompoa, reo jiaby tonga eo fa misy ny lohadia, misy olo zay natolotra andreo zany. No tanterana tamin'ity andro ny zoma ity ihany koa ny fitsirihana nataony reto tompon'andraikitra eo anivon'ny Doany miarina arivo reto tao anatin'ny valamena. Taorian'izay rehetra izay nomena ny manan-tany zara hasy ny fanalahidy ho an'ny zomba eny amin'ny Doany miarina arivo Mahajanga.